raha nomba ny fiantsoana izay nalefa ny filohan'ny anteny miram-pirenena mba hamonjy ny toeram-pivoriana ireo solombavambahoaka 770 mianadahy manatanteraka hetsika amin'izao fotoana izao dia nanamafy ny solombavambahoaka ny Manjakandreny Ramatoa Lydia Rantasoa androany fa ny fanapa-kevitra rehetra izay ho raisina dia hiraisana ho an'izy 770 mianadahy ato dia isy ny fivoriana iraisan'izy ireo amoahana ny hevitra tapaka. Niantso mpanina omaly fa niantso ihany koa zareo tao ny service technique ny Assemblée nationale hoe miantona aloha ny atelier zay saika ataon'ny pneu dikan'izany ny anay zany ho anay 770 mianadahy ho an'ny fanivana dia zay zavatra rehetra ifanarahana aty ihany no ataonay ary ilazako anareo laka misy jugement zany efa nisy ao anatin'ny ordre du jour miaraka amin'ny prix misy atelier iarahananao nyravana satria nao zay le zava-misy lay iaraha midinika foana tsy misy mandeha rery zany eto fa mitambatra foana zay 770 mianadahy verina zareo raha pitsy avy any amin'ny faritany vorindray zay amin'ny latsinainy andaminana andinihina hoe inona indray no ataontsika eto.